ary ny afatra ho an'ny fiangonan'ny Pergamosy izay fiangonana nijoro tamin'Andriamanitra kanefa lasa martyra noho ny fanenjehana ary nisy fitotonganana ara-panahy. Androany kosa antsika dia iresaka ny amin'ny fiangonan'ny Tiatira, ilay fiangonana ny hevitra. Mialohan'izany anefa dia manasa anao indray mba hanondrika alohanao ary hivavaka isika. Ray malalo, tsy mitsarotry ny miantso anao zahay satria anao no Andriamanitra mahery. Ianao no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, koa dia mety izy ianao tompo malalo hanokatra ny sainay sy ny masom-panahinay, ahafantaranay ny fahamarinana sy ny fanapahan-kevitra tokony ho raisinay ka andehananay araka ny sitraponao. Ny teny fikasana rehetra izay omenao amin'ity avy fotoana ity dia tanterao aminay izany. Ny fampitandremana rehetra Andriamanitra dia omeo hery izay mba hialanay amin'izany ka hanananay antoka ny amin'ny famonjena. Jereo manokana ary reto sofina maro izay mihaino anao sy maso izay mijery ny famelabelarana ka isainao fahamarinana izany, hitehirizanao ny anjara fiainana mandrakizay handovan'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Omeo hery ny tenako izay manao famelabelarana izao ary omeo tsilotraina sy fahendrena ihany koa ahafahana mampita ny teninao ampahendrena ampanaraka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny afatra ho an'ny Tiatira, ilay fiangonana ny hemitra voaresako amin'ny Apokalipsy 4:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Zay no resantsika androany. Ny Tiatira moa izay famonompanatitra ny tena heviny. Famonompanatitra. Tsy mba tahaka ny Efesosy sy Smirna izay seranatsambo ny tanànan'ny Tiatira. Tsy mba mitovy amin'izany izy. Ary tsy tahaka ny Pergamosy ihany koa izay voarin'ny tendrombohitra avo, mitoetra amin'ny toerana marimarina izy, lemaka ny toerana misy azy. Tsy mba tanàn-dehibe loatra koa izy, kanefa dia fohy be ny fifandraisana ara-barotra, toerana mangingina, tsy dia nandalovana ady firy ity tanànan'ny Tiatira ity. Feno fikambanana mpanao asa tanana atao Tiatira, hita tao ny tao zava-baventy izay fandrendrehana varahana sy vy. Fa ny tena mampalaza azy dia ny fanaovana lamba miloko mena sy volomparasy. Ilidia moa izay voalaza fampanao an'izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 9:12 ka hatramin'ny 15 dia avy amin'ity tanànan'ny Tiatira ity no misy azy. Ary eo amin'ny lafin'ny fivavahana dia nanana tempoly Tiatira. Tempoly izay hanomezam-boninahitra ny Andriamanitra ny masoandro atao hoe Apollon. Misy alitara fanolorana fanatitra ho an'ny Andriambavy moa ao amin'io tempoly io. Ary nahita asa tamin'ireny fanaovana asa tanan'ireny kosa ny kristianina atao Tiatira. Hitantsika amin'izany fa misy kristianina miditra miasa ao anatin'izany asa ny fanompoan-tsampy izany. Zay mombamomba ny tantara ara-geografika, ny mombamomba nyity Tiatira ity. Ary tao anatin'izany toerana izany ahoana ny anehoan'i Jesosy ny tenany. Araka ny teneniko teny am-piandohana tamintsika vao nanomboka an'izao dia izao. Eo amin'ny fiangonana Jesosy dia maneho ny tenany foana izay misy antony moa ny anehoan'i Jesosy azy amin'ireny fiangonana ireny. Izao lazaina ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Izao lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganohano. Eto dia toatra ny fampitandremana mafy no hitantsika eto amin'ity fanehoanan'i Jesosy ity. Lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo, ny tongony tahaka ny varahana manganohano. Maneho zany fa izy dia Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, no sady mahery indrindra, maso, maneho famantarana, kanefa dia mirehitra, mahita ny zava-drehetra ary afaka hanamotsamotsana ny faharatsiana eo amin'ny tongony. Zany zavatra aseho an'ity sarin'i Jesosy eto amin'ity tantara ity. Tao amin'ny tantara Tiatira tahaka ny fiangonana hafa rehetra dia misy fiderana. Amin'ny Apokalipsy 2:7. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Tamin'ny fiangonana fito rehetra dia Tiatira ny voalaza fa mba nanao ezaka na dia teo aza ny fahabangany tamin'ny lafiny zavatra maro. Ny asanao farany ozy izy dia be noho ny voalohany. Ohatrany milaza amintsika izany fa manao ezaka, nisy fitombony tao amin'ny fiangonan'ny Tiatira. Amin'ny fiainana ara-panahy dia tsy ny zava-bita ihany no hitsarananao fa ny zavatra tokony mbola hiazahanao tratrarina ihany koa. Rehefa manao zavatra ianao amin'ny fiainanao ara-panahy dia tsy refesina tamin'izay efa vita fa refesina amin'izay mbola ho avy ihany koa. Tokony hanao ezaka tsaratsara kokoa hatrany.
ty fiangonan'ny Tiatira ity zany zay niavaka tao anatin'izay ezaka sy fandrosoana izany. Ny fiangonan'ny Tiatira zay niresana teo fa tao amin'ny tany lemaka izy no misy azy, tany tsy de nilalovana ady firy, tsy mba nitovy an'ireo fiangonana hafa teo aloha. Fa nahazo teny fanakianana izy na izany aza. Amin'ny Apokalipsy 4:20. Kanefa mananteny aminao aho, satria ianao mandevitra amin'ilay vehivavy Jezebely izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompo hijangajanga sy hinana hena aterina misampy. Fanakianana angeza be zay nahazo ny fiangonan'ny Tiatira. Efa notoerina tamin'ny Efesosy ny fampianaran'ny Nikolaita, mbola io fampianarana indray no avy niseho tao amin'ny Pergamosy, kanefa tsy nitoerin'ny Pergamosy atao Tiatira indray, de mpaminany vavy no nampianatra ampahabe maso ny fahadisoan'ny Nikolaita ary ny anarany ara-tandindrona de Jezebela. Zany zavatra hita teo amin'ny tantaran'ny Israely de nisy mpanjaka anankiray niemitra, tsy izy io fa Iahaba izay nanambady an'i Jezebela, ilay vehivavy mpaminany Andriamanitry ny Jetrisy atao hoe Bala. Fantatra fa Andriamanitry ny masoandro Foenikianina ny Bala, ary tao no nisy an'ity Jezebela ity. Ny anarana hoe Jezebela moa de mampitamberina saina ho any amin'ny andro nahafadirana nanovana Israelita noho ny asa ratsy ny vadin'ny mpanjaka Jetrisy io. Maty endrika izay samy joro mahatoky tamin'ny Andriamanitra velona nataon'ity Jezebela ity any amin'ny tantarany mpanjaka voalohany 20 nahitantsika ny tantarany Eli, de any amin'ny mpanjaka voalohany 9:12, mpanjaka voalohany 1:20 ka hatramin'ny 4:40. Nampiasain'i Jezebela ny hery ara-pivavahana sy ny hery ara-politika mba hanapotehany ny asan'Andriamanitra tao amin'ny Israely, ka dia natsangany manerana ny firenena ny fanompo-tsampy, nampidiriny koa ny fivavahana tamin'ny masoandro. Vokatr'izany de saika ny firenena Israelita ray manontolo mihitsy no lasa mpanompo sampy vokatry ny zavatra nataon'ity Jezebela ity. Tonga Eli mpaminany ny ran'Andriamanitra izy mba hanarina ny Israelita, nampidy lanitra ny tenany tsy latsahany ora nandritra ny 3 taona sy tapany, ka de nijaly tamin'ny anohanana sy ny mosary moa ny tany tamin'io androny Eli io. Ny toe-javatra voalaza isy ambony io mantsy de niainany Tiatira ka nahazoany fanakianana, lasa fiangonana eliko ny fanompo-tsampy izy. Tsy tantara intsony lay tenin'Andriamanitra zay faniliny tongotry fanazavana ny lalako zay hombana ny zanak'Israely, tsy tantara ratsony, tsy fantara tsony tao amin'ny tantara izany, le lazainao amin'ny Salamo 7:5 nanjary anohanana ara-panahy no atrehany, nanjary tsy fandrosoana ara-panahy intsony, tsy lay tenin'Andriamanitra intsony ny velomana, ary dia nahazo fampitandremana noho izany ny fiangonan'ny Tiatira. Nahazo fampitandremana izy ao amin'ny Apokalipsy 2:1-2 ka hatramin'ny 5:20. Nomeko andro ibebahana izy nefa tsy nentiny bebaka. Zany ny zavatra ngeza be tao amin'ny fiangonan'ny Tiatira. Teo amin'ny tantaran'i Jezebela de voalaza fa tsy mba nentiny bebaka izy rehefa nahita ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra teo tendrombohitra Karmely. Tantaran'ny Eli zay fantatsika tsara fa teo no nisy an'ilay mpaminany Bala sy Asera zay nanao fanatitra sy ny sisa, teo ihany koa Eli zay nanao fanatitra, resy ireo mpaminany Bala sy Asera reo, nisy zavatra mahagaga hita tao. Kanefa de zao rehefa eniny Jezebela izany de niamono any Eli namaky azy fa tsy mba tonga ao amin'ny fibebahana ny fisainany. Vokatr'izany de fahafatesana mahatsiravina ny andry azy. Rehefa lavina tokoa mantsy ny antso-pitiavana ao amin'ny fibebahana de tsy misy azon'Andriamanitra atao amintsika mihitsy raha lasana vavy malala. Rehefa mandeha zao antso ho an'ny fibebahana izao, rehefa mandeha ty fitorinan'ny fahamarinana ity, rehefa nandaniana andro izao filazana ny filazantsara ho atsika eto amin'ity faritra avaratsena ity, ka nasaina ibebaka hitomina ho amin'ny fandrosoana ara-panatsika, kanefa ataotsika tsinotsinona dia tsisy azon'Andriamanitra atao fa tsy maintsy miafara mifandringanana izany. Koa mety izy ianao hiaino sahady, handray lesona sahady am'izao afatra izao, fa antso amin'ny fibebahana ny taoman'Andriamanitra atsika, antso amin'ny fandrosoana ara-panahy, ny fiazahana ara-panahy, araky ny teneniko teo, tsy zay vitanao ihany no hitsaran'Andriamanitra anao fa zay mbola ho ataonao sy zay tokony ho ataonao de ho jeren'Andriamanitra aminao zany. Zao lazainy Jaona 5:14 izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana. Ianao de anisany mandreny teny amin'ity fotoana ity, am'izao fotoana izao anisany mandreny teny ianao, fa ny andrasan'Andriamanitra aminao de zao mino izay naniraka an' Jesosy Kristy, fa izany ihany no azo fiainana mandrakizay. Tsy salasalana fa ny fampitandremana ho an'ny Tiatira de ho an'ny fiangonana rehetra ary ho an'ny isam-batan'olona mihitsy aza, ho anao zay maheno an'izao teny izao, ho azy miteny, ho anao zay manatrika an'ity fotoana ity, ho am'izany no fiantsoana atsika.
ary takian'Andriamanitra ny bebahantsika ary vonina ny amena izy fa raha tsy zany a de ozy izy omeko araky ny asanareo avy anareo rehetra any amin'ny apokalipsy faharoa andininy telo amby roapolo manao ny antso amin'ny fibeban'Andriamanitra manao ny antso amin'ny fiovampo Andriamanitra manao antso amin'ny tena fiorenana amin'ny fahamarinan'Andriamanitra manao an'izany Andriamanitra de ozy izy raha manao an'izany isika mibebaka itsika de avonina ho amin'ny famelana an'izany izy fa raha tsy zany kosa de izao homeny araky ny asatsika isika ny valiny ataotsika de horaisitsika ihany ankoatran'izany de manana andraikitra ny tsirairay hifikitra amin'ny fahazavana ny raisiny hiala amin'ny fandrebireben'ny saindratsy ny satana tsy mampifangaroaro ny marina amin'ny diso izany no adidiny tsirairay miala am'izay mety ho fahadisokevitra rehetra ary mifikitra amin'ny fahamarinana fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ozy izy ny Efesiana toko evra andininy 5:10 zany ny fikasan'Andriamanitra ho atsika tahaka ny tenenany tamin'ny fiangonana Tiatira hanaraka an'Andriamanitra ny fahamarinana hanaraka ny tena fahamarinany tenin'Andriamanitra apokalipsy toko faharoa andininy efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo fa aminareo izay sisa ny Tiatira de izay tsy manana izany fampianarana izany kanefa izay anananao de atano mafy mandra-piavaka ary zay maresika mitandrina ny asako hatramin'ny farany de omeko fahefana amin'ny jentilisa ary meko azy ny kintana fitarikandro zany ny teny fikasana ho an'ny Tiatira na de teo anatin'ny aizina aza ny fiangonana dia mbola manantena Andriamanitra fa isy kintana amirapiratra ao rehefa mitsahatra tsy manao ny marimaritra iraisana am'izao tontolo izao izy manana teny fikasana ny fiangonany Tiatira tahaka ny teny fikasana ho anao ihany koa raha jerena nge ny tontolo manodidina atsika raha jerena ny tany sy ny firenena dia feno ota feno faharatsiana anjakany tsy fahamendrehana ny amamona ny filalaovan'ny ratsy ny fijangajangana ny alatra ny famonon'olona izao faharatsiana rehetra zao iainantsika nge zany e ary eto amin'ity faritry betafo iainantsika ity misy an'izany eto amin'ity fokotany iainantsika varatsena ity misy an'izany karazam-paharatsiana rehetra izany ny fangalaram-badin'olona sy ny sisa misy an'izany eto kanefa de misy teny fikasana ho an'izay mibebaka misy teny fikasana ho an'izay miala amin'ny faharatsiana ary zany a de omen'Andriamanitra ho anao sy omen'Andriamanitra ho a raha lasa nabaviko malala vanim-potoana ara-paminaniana momba ny tantarany Tiatira ahoana io vanim-potoana io ny taratasy ho an'ny Tiatira ny lava indrindra amin'ireo taratasy fito voasoratra tsikatra fa ity koa ny vanim-potoana lava indrindra tamin'ny fanehoana ara-paminaniana an'ireo tanàna fito izay ny fampiresahana nanomboka tamin'ny taona 8,500 am'izao vanim-potoana iainantsika izao zany a ary de ny farana tamin'ny taona 7,500 lava zany tantara zany am'ireo tantarany fiangonana fito ny Tiatira ny lava indrindra ina moa no nitranga tamin'io tantara nandritran'io vanim-potoana io fotoana io a no antsoina hoe andro antenatenany vanim-potoana ny moyen âge izy tsika ny fiangonana no fiainana rehetra no heverina koa aza fa izy no nanana fahefana amin'ny fiainana mandrakizay na ny elo ohatrany hoe ny fiangonana no mifehy ny fiainana mandrakizay ary lazaina mihitsy moa fa de rehefa tsy makany amin'ny eglizy ny olona rehefa tsy mifantoka amin'ny eglizy de tsy mahazo fiainana mandrakizay rehefa olo-pirenena de tsy maintsy mikambana ao amin'ny fiangonana zany ny vanim-potoana nisy tamin'ny vanim-potoana ny Tiatira tsy maintsy makany am-piangonana fa ny fiangonana ny tompona andraikitra manam-pahefana ny amin'ny fampidirana na ny tsy fampidirana any an-danitra sy any amin'ny fiainana mandrakizay ary varavarakely sokafana ihany ny tenenana hoe eny fa na de eo amin'ny fahafatesana aza de mbola ny eglizy ihany no asaina manapa-kevitra ny amin'ny fandefasana ny olona anankiray ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka de anaovana vavaka ny maty mba hidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay diso zany ary toe-javatra nitranga tao amin'ny vanim-potoana ny Tiatira tamin'ny taona 101 ka hatramin'ny taona hatramin'ny 12 de lasa fahefana serinanjaka tao amin'ny faritra Tsinanana ny fahefana papaly ary tonga teo amin'ny faratampony zany tamin'ny taona 113 ny totongana nefa ny fiainana ara-panahy satria tsy nofanana soratra masina ny olona tsy navela andinika soratra masina ary fantatsika zany am'izao vanim-potoana iainantsika zao e be de be nge ny olona kristianina miditra am-piangonana tsy mahay soratra masina na mahay aza ampahany kely sy vitsy de vitsy satria noferana tsy hovakina ny soratra masina tsy navela andinika soratra masina ny olona sao de malala ny fahamarinana filozofia grika sy ny filozofia jentilisa nentina tao amin'ny fivavahana kristianina de variana tamin'ny ady sy ny fampijaliana ny tenany ny mpitondra fivavahana mitolona manao an'izao fampijalim-batana sy anina rehetra zao ny mpitondra fivavahana reo zay tsy afa-po am'ireo toe-javarareo a de samy nanangam-peo de niezaka hiverina amin'ny fahamarinana tahaka ny Bernard de Clairvaux nitady an'izay hiverenana amin'ny tenin'ny filazantsara marina izy tsy afa-po izy
tamin'ireo zavatra zay niainana tao amin'ny fiangonana fampijalitena sy ny sisa zay nilazaina fa iverenana any amin'Andriamanitra tsapandry Bernard de Clairvaux fa tsy mety zany tsy zany no mitondra ho amin'ny famonjena de nitady ny iverenana amin'ny tena filazantsara marina izy. Tao ihany koa nitovitovy taminy tahaka andry François d'Assise, Jean Wyclef, Jean Hus, Jérôme, ny Vaudois sy ny Cathare tena nanoka tena mba hiaritra noho ny filazantsara ary reo ny voalaza ao amin'ny 1970 fa manam-pitiavana manana faharetana niditra hoe mpanavao fivavahana sy kelikely raha lasa anabavy ray aman-dreny malala noho ny tsy fahafahapony noho ny amin'ny hoe fanao fombafomba ivelambelany tao amin'ny fiangonana tao amin'ny eglizy dia nitady an'Andriamanitra tamin'ny fahavenoana izy. Ary tamin'ny vanim-potoana ny Tiatira koa no nahitana fa niverina indray ny tantarany seho tao amin'ny Israely fa izay niverina reo le zavatra nisy tany amin'ny Israely satria nahoana nisy zany nanambady any aba-mpanjakan'ny Israely moa Jezebely ilay avy tamin'ny fivavahana Baal de niseho ny tahatahaka an'izany tamin'ny vanim-potoana ny Tiatira raha iny fa lasa ny fandray tendro tamin'ny amperora gentilisa le veka tao Roma. Lasa nisy ny fifandraisan'ny gentilisa sy ny kristianina zay naneo an'izany tandindony zany ny fanambadiany Jezebela tamin'ny mpanjaka Iahaba de tahaka an'izany ihany koa tamin'ny taty aorina ny fandray tendro ny eveka sy ny fanjakana Romanina de nampidiriny Jezebela tao amin'ny firenena Israelita ny fivavahana tamin'ny Baal lay Andriamanitry ny masoandro sy ireo karazam-panompo-tsampy isan-karazany nataony Jezebela zay idiran'izany satria izy moa ny vadin'ny mpanjaka manana fahefana. Ary tamin'ny vanim-potoana ny Tiatira indray de hita fa nanao tsimby aloha mihitsy ny fampidirana ny fanompo-tsampy tao amin'ny fiangonana tahaka ny fanomponany maty, ny fivavahana amin'ny sarivongana, ny fankalazana ny andro alahady zay fanao tamin'ny Bala de novana ho andron'ny tompo lay sabata sy natao andro masina de novana santionany amin'ny maro ihany reo voalazatsika reo fa mbola be deabe ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany zay nampidirina tamin'ny vanim-potoana ny Tiatira tao am-piangonana. Ny anjehany Jezebela ihany koa zay tsy nanaraka ny fivavahany Bala ary nisy famonoana ho faty mihitsy tamin'izany fotoana zany samy mahatsapa ny mpanaraka tantara rehetra fa teo anelanelan'ny taonjato fahaenina ka hatramin'ny taona faha-20 de nahavandoza ny eglizy tao Roma namonjy sy nanenjika an'izay nanohitra azy izy ary nalaza tamin'izany ny Inquisition izay famongorana ny rehetra zay momba ny mpanohitra tena tao amin'ny eglizy angeny nanao an'izany eglizy nanao an'izany Inquisition zany zay namerina n'le zavatra nisy tany amin'izay andro zanak'Israely tamin'ny andron'ny Jezebela de niverina taty amin'ny fiangonan'ny Tiatira izay famonoana mihitsy an'izao manohitra ny tena fahamarinana. Anisan'ny nampiavaka ny tamin'ny andron'ny Jezebela ihany koa ny tsy fisian'ny orana 3 taona sy tapany zay midika ho 1910 andro moa zany ara-paminanina na 1910 taona arabaky teny zay fanandrify tamin'ny faharetan'ny vanim-potoana nanjakan'ny Roma 719 ka hatramin'ny 777 zany hitatsika tsara ny fifanjohin'ny tantara tamin'ny andron'ny zanak'Israely sy taty amin'ny andron'ny Tiatira raha ny tsy fisian'ny orana 3 taona sy tapany 1910 andro 1910 taona dia niverina taty amin'ny andron'ny Tiatira nisehon'ny fanjakana Romanina nanomboka tamin'ny taona 719 ka hatramin'ny taona 777 fa ny tena nisongadina tamin'ny vanim-potoana io de zao natany Israely zany nateto amin'ny Tiatira de ny tsy fisikanina ara-nofo ny tany amin'ny Israely fa teto amin'ny Tiatira kosa de tsy fisikanina ara-panahy mihitsy no nitranga ny filazantsara sy ny fiainana mandrakizay de novana ho zavatra vidiny lany andro tamin'ny fombafomba-pivavahana ny eveka maiziny zao tontolo zao tao amin'ny taona natenatenany satria nampanjinina ny herin'ny baiboly ny sarotsaroana fombafomba hafa ny fombafomba-pivavahana itediavam-pamonjena ary hitatsika zany fa ny sarotsaroana tamin'ny kofesy sy ny fampijalim-batana sy ny sisa zany no natao hazahoana famonjena. Anohanana ara-nofo tany amin'ny andron'ny Jezebela tamin'ny andron'ny zanak'Israely fa taty amin'ny andron'ny vanim-potoana Tiatira vanim-potoana tena na ny Moyen-Âge de tena anohanana ara-panahy mihitsy no nisy satria ny fomba fivavahana tena izy de natao amin'ny fombafomba ivelambelany. Nitsanga ny Eli izay mpaminanin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Jezebela ary nanahitra ny olona mba hiverina amin'ny Jehova izy nasehony teo tendrombohitra Karmela fa lehibe Jehova nasehony zany zavatra zany. Tamin'ny vanim-potoana Tiatira kosa de nisy antso ho amin'ny fibebahana nataon'ireo mpanavao fivavahana na ny réformateur zany izay antsoitsika koa hoe kitana fitarikandro tao amin'ny tahaka ny Martin Luther, ry Mélanchthon, Jean Calvin
be deaibe reo mpanavao fivavahana tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny taonjato fahadimy ambe folo izy ireo de samy niezaka ny mba hiverenana indray eo amin'ny tenin'Andriamanitra ka tokony hialana ny hevi-diso avy ao zay niainana kanefa dia tsy narahan'ny fiangonana izany antso zany. Niseho tamin'ny androny zanak'Israely ny fitaomany Elio amin'ny fibebary, niseho tamin'ny androny vanimpotoanany Tiatira ireo fanavao fivavahana isan-karazany mba hiverenana amin'ny tena fahamarinana. Nasandratra ho ambolona iteny baiko atao hoe sola scriptura na ihany kilo hoe ny tenin'Andriamanitra ihany, nasandratra zany naompana indrindra tamin'reto teny reto zany izany teny zany zay mahafe azy tsara ao amin'ny fanavaozana ny Efesiana 2:5 sy ny 7 fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, izany no dradradradrain'ny Lutera ao amin'ny Efesiana 2:5 sy ny 7. Azo lazaina fa nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana protestanta tamin'ny taona 1 oktobra 1750 rehefa nataony Martin Luther petadrindrina teo amin'ny varavara-piangonana tao Wittenberg ny voka-pikaroana ny soratany nabaribariny tamin'izany fa ny famonjena de maimaim-pona avy amin'ny fahamarinan'ny Kristy zany, tsy vidina amin'ny asa zany, tsy vidina vola, tsy vidina amin'ny fampijalia-tena, tsy vidina amin'ny alemem-panahy. Nabaribariny Martin Luther zany 1 oktobra 1750 nasehony natao retany rendanitra fa ny famonjena de fahasoavana. Nisy ihany koa ny fanavaozana tany Suisse tamin'ny alalan'ny Ulrich Zwingli, Jean Calvin, i Huguenot zay natao tao France, ny Lollard tao Angleterre. Misy karazana fanavaozam-pivavahana be deaibe, tsy niperaka teo anefa ny fahavalon'ny fanavaozana ara-pivavahana satria nilavina tamin'ny fomba ofisialy Luther tamin'ny taona 1900 ka naongany papy izy, tsy ho tao amin'ny maheveka azy intsiny. 1900 io no esoriny Luther tsy ho anisan'ny papy, naongany izy. Zany de endrika isehon'ny fanoerana ny fahamarinana, endrika isehon'ny fanoerana ny fanavaozana, fiverenana amin'ny Kristy, ny fiverenana amin'ny Baiboly, endrika isehony zany raha lasy anabavy ray aman-dreny malala. Ny fivorimbeny eveka tany 30 tamin'ny taona 550 ka hatramin'ny taona 350 de namola volany atao hoe contre réforme, tena natao mihitsy hanoerana an'izany. Izany hoe ny fomba entina manohitra ny fanavaozam-pivavahana satria hita mirongatra ny fanavaozam-pivavahana mitona ho any amin'ny fahombiazana, mitona ho any amin'ny famonjena, de notoerina sy nipotehana zany rehetra izany. Nandalo fahoriana be Jezebela rehefa tsy nibebaka fantatsika ny tantara. Nandalo fahoriana toy izany ihany koa Tiatira raha ohatra ka nandahan'ireo antso amin'ny fibebahana na talohan'ny fanavaozana zany na taty aoriana. Nisy misary mahatsiravy natsoroa amantany tany Eropa tamin'ny taonjato atenatena, saika ny 250 tany koa no matin'ilay vairatsy nantsina hoe fahafatesana mainty. Hitatsika fa rehefa tsy nanaiko amin'ny fibebahana i Jezebela dia maty tamin'ny fomba mahatsiravina izy. Hitatsika ihany koa tamin'ny vanimpotoanany Tiatira rehefa tsy nanaiky ny fanavaozam-pivavahana ka hiverina ao amin'ny fibebahana ny olona, betsaka ny aretina ny tranga sy ny fahafatesana ny tranga. Nandratra ny Eropa ihany koa ny adina nandritra ny 100 taona zay ny fanaovan'ny Frantsa sy Angletera tamin'ny taonjato 440 sy ny 540 dia nanomboka teo ihany koa ny famoronana fitaovam-piadiana misy vantsany. Nanomboka tamin'io taonjato 440 sy 540 me mafy zany ny faharatsiana, me mitombo hery hatrany tsy fahombiazana noho ny tsy fanekena ny tenin'Andriamanitra. I Tiatira no ilay vanimpotoana anisan'ny fanjakan'ny maizina ara-paminaniana sy ara-baky teny tao Tiatira no nisy zany. Nitranga zany toe-javatra rehetra izany ho an'ny fiangonan'ny Tiatira. Fantaotsika hijery ny fiangonan'ny Sardis. Sardis ilay fiangonana nanavao fivavahana. Hitatsika tsara ny fifandimbiasana teo nanomboka tany amin'ny fiangonan'ny apôstôly, izay fiangonana marina sy madio nitazona ny fahamarinana kanefa dia niova izy rehefa aveo. Ny fiangonan'ny Efesosy izay tena nahatsiriritra sy ny marina ary tena nanaraka an'Andriamanitra, kanefa ihany koa dia niany totongana tsikelikely ny fiangonan'ny Smirna, ilay fiangonana ny miora manitra hanitry Kristy kanefa dia nangidy, tsy mba nahazo fanakianana izy fa tena fiangonana marina sy nijoro. Ny fiangonan'ny Pergamos, ilay fiangonana izay nitombo tao anatin'ny fanenjehana, nitombo tao anatin'ny marimaritra iraisana, ary fiangonana izay
niovaovan'ny kristianina nanaraka ny fomba fanao gentili sady hitatsika teo ny fiangonan'ny Tiatira nanomboka niakatra tsikelikely ny fanavaozam-pivavahana mitaona ho amin'ny fibebahana nanomboka niseo ny faharatsiny tsy fibebahana fa izao tsika de resaka ny fiangonan'ny Sardis ilay fiangonana nanavao fivavahana. Apokalipsy toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Apokalipsy toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina miresaka ny fiangonan'ny Sardis ity. Manadikany maro moa ny hoe Sardis. Reto anankitelo reto de azo resahana ny am'zany. Ira-pifaliana azo ilazana ny Sardis. Izay sisa ihany koa dia midika ny Sardis. Zava-baovao zany ihany koa hevitry ny Sardis. I Strabo ilay mpay geografika fahagola dia niantso any Sardis hoe ilay tanàna lehibe. Manana heviny maromaro ny Sardis izay misy dikany ara-tantara moa zany. Tao nanamboarana voalohany indrindra ny vola sy ny fomba fampiasana azy tao Sardis. Nalaza tamin'ny areny Crésus mpanjaka tao Sardis ary de zary fanoarana ny hoe manan-karena tahaka ny Crésus. Nalaza izany zavatra zany ary niseho tao Sardis zany trangan-javatra zany. Eo ambony vato lampoavo amin'ny 500 metatra eo no renan'ity tanàna Sardis ity. Tena avo izy. Asarotra ny fanafiana an'izany tanàna izany. Saingy misy lalana iray zay miolakolaka miditra ao zay azo ekarana. Tao indrindra i Sirius no niditsaka nambabo Sardis sy ny areny tamin'ny taona 725 talohan'i Jesosy. De mbola teo ihany koa i Antiochus le Grand nanafika tamin'ny taona 820 raha mbola sondrina ny mponina ka de tsy taitra nidiran'ny fanafiana moramora noho ny fahazahoana antoka fa avy toerana izy de tsy taitra tsy mivaky loha ny am'izay mety ho mpanafika kanefa de tadidiny tafiditra ny mpanafika tamin'izany fotoana zany. Ary zany indrindra ny nahatonga an'ilay baiko ho an'ny Sardis ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andininy faharoa hoe miambena ianareo, miambena aza varina amin'ilay toerana avo zay eritreretina fa ho lavitry ny fahavalo fa miambena. Nalaza koa Sardis tamin'ny famokaran-damba vita amin'ny teny. Zany no tantara ara-geografika nisy tao amin'ity faritsy Sardis ity. Manoloana zany toe-javatra zany de naneho ny tena Jesosy tao amin'izany faritsy zany. Ahoana ny fomba anehoan'ny Jesosy ny tena tao Sardis? Amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andininy voalohany ilay manana ny fanafiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Manana ny fanafiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Kristy no manana ny fahafenon'ny fanahy ary mifetanteraka ny fiangonana. Ny fiangonana matory de mila fifoazam-panahy avy amin'ny fanahy masina ilay mitarika ao amin'ny fahamarinana rehetra. Kristy ihany no afaka manao an'izany. I Kristy no mitondra ny fahafenon'izany. Jana toko 2:13 fa raha tonga ny fahamarinana de izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra ary na ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo. Ilain'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao ny tena fifoazana marina, fifoazana amin'ny fahamendrehana tarihan'ny fanahy miaraka amin'ny Kristy ilay manana ny fahafenon'ny fahamarinana. Na dia nanjaka aza ny aizy natao amin'ny vanim-potoana ny Tiatira dia mbola mijoro eo Jesosy. Jesosy ilay loharan'ny fahazavana. Na dia ao aza ny aizina dia mbola mijoro Jesosy. Na eo aza ny tsy fetezan-javatra rehetra, na eo aza ny fahalotona rehetra dia tsy miala Jesosy fa mitona ho amin'ny fibebahana, mitona ho amin'ny fiovana. Tiako no milaza aminareo raha lahy sy anabavy, ry fiangonana malala, ry ray aman-dreny malala zay manaraka an'ity famelabelarana ity. Fa na eo aza ny fahalotona eto amin'ity faritra misy antsika ety, eto Jesosy te hitona antsika ho amin'ny fibebahana izy. Na eo aza ny tsy fahamendrehana, ny fahalotom-pitondran-tena, eo Jesosy mitona azy mitona anao ho amin'ny fibebahana. Fiangonana Tiatira dia nahazo fiderana manokana ihany koa izy tahaka ny fiangonana hafa rehetra. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andininy fahaefatra. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardis izay tsy mandoto ny fitafiny. Na de teo aza ny fahalotona tao Tiatira dia mbola misy olona vitsy tsy mandoto ny fitafiny tao tahaka ny eto avaratsena. Na de feno fahalotona sy faharatsiana aza ny mponina dia misy olona vitsy eto amin'ity toerana ity tsy mandoto ny fitafiny. Ary ianao dia ataominao anisan'izany olona izany. Ianao dia ataominao anisan'ireo olona manadio ny fitafiny dia ny fitondran-tenany. Betsaka ny tao amin'ny fiangonana Sardis no miaina tao amin'ny fanaranan'i Kristy tamin'ny mpifaliana sy tamin'ny kitso-po ary nalaza tamin'ny hafanampo ara-panahy izy ireo. Kanefa dia nandao ny fitiavany voalohany toy ny kristianina tao Efesosy ihany ny hafarany. Na dia zany aza dia nisy olombitsy nijoro ihany tao.
nandritra ny tantaran'ny fiangonana kristianina dia nisy mandrakariva ireo olona vitsy izay mijoro tamin'ny fahamarinana na dia amongotra ny ainy azy zany de tokony ho anisan'izany olona zany ianao raha lasana vavy malala ray aman-dreniko malala tokony ho anisan'ny olona izay mijoro amin'ny fahamarinana na de eo aza ny tsy fitezan-javatra na de eo aza ny fahalotona na de eo aza ny fahalotom-pitondran-tena aoko ianao anisan'ny olona mijoro amin'ny fahamarinana vokatra zany nahazo fanakianana ihany koa ny fiangonan'ny Tiatira fanakianana amin'ny apokalipsy 7:1 tapany faharoa sy ny 5 fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona kanjo maty any fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra tsy inona ny fanakianana Sardis fa ity milaza ho velona nefa maty ity tsy hita tanteraka ny asany fa maty atenatenany betsaka tao amin'ny fiangonana no ny velona tamin'ny fiatsaram-belatsiana nanana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa nandany heriny miaina amin'ny fiainana ivelambelany fotsiny fiainana kristianina saritsariny tsy tena mijoro amin'ny fahamarinana raha lasana vavy malala tsy tena mijoro amin'ny tena maha-kristianina azy tahaka an'izao vanim-potoana iainantsika zao betsaka nge ny olona ohatry ny mba kristianina mandeha ana-piangonana milanja baiboly manao akanjo madio to milaza ny tena no mpivavaka amin'ny andro tokana fa mandritry ny herinandro dia olona ratsy fitondran-tena olona ratsy fiaina olona fetsifetsy pisoloky sy ny sisa tahaka n'izany tamin'ny androny Tiatira zany ny fanakianana nazo amin'ny Tiatira Timoty 2:7-5 lasa kristianina tapany Sardis satria natorotory sy nianina tamin'izay fahamarinana voarayany fotsiny izy nianina tamin'ny fahamarinana sasatsasany zay nomena azy tahaka ny ataon'ny olona amin'izao fotoana izao mianina am'izay teny no tenenina tany am-piangonana tamin'ny herinandro iny tsy manokatra baiboly any an-tranony tsy mivavaka any an-tranony na mivavaka aza zara raha mivavaka tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra akory fa de mionona am'izay natao tany am-piangonana lasa kristianina tapatapany ary betsaka am'izao vanim-potoana iainantsika zao ny kristianina tapatapany tsy miainany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra akory nampitandremina ny fiangonany Tiatira nampitandremina ao amin'ny apokalipsy 7:7 manao hoe dia atsarovony amin'ny handraisanao sy ny andrenesanao ary tany mafy ka mibeba fanafody-tsotra no atolotra ny Sardis de nitokony hitanany mafy ny filazantsara zay efa reny zay nitoriana taminy ilaina ny fibebahana mba azahoana ny fahamarinana dia tsy ampy ny mandray na koa no mandre amin'ny kafanampo fotsiny fa ilaina mihitsy no mitana sy mitahiry an'izany ampaharetana aseho eto amin'ity fampitandremana ity ny fifandraisan'ny fitiavan'ny Kristy sy ny fibebahana koa raha tsy ambiny ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao izay ora iafiko ozy ny apokalipsy 7:7 tapany faharoa azafady raha tsy miambiny ianao dia ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra raha lasy anavavy malala vanim-potoana tokony hitandremanao sy ambenanao zao vanim-potoana tokony iomananao zao amin'ny fiavian Jesosy mba tsy ho tampoka aminao zany ary antso avo anao zao afatra izao antso fampiverenana anao zao afatra momba ny apokalipsy eto amin'ity tanàna ity zao nandritra ny vanim-potoana maromaro zay no efa niezahanay nandefa hirahira torohevitra ara-pahasalamana fampianarana baiboly teto amin'ity toerana ity antso anao zany raha lasana vavy antso anao zany ray aman-dreniko ary every fa fotoana mety indrindra izao fotoana zao iverenanao amin'Andriamanitra fa antomotra ny andro nanona teny fikasana ho azy ny fiangonana de ao amin'ny apokalipsy 7:1 ka hatramin'ny 9 zay maresy de hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjely raha nanana zany teny fikasana zany fiangonan'ny Sardis ianao mba manahoana manana an'izany ihany koa ianao reto teny fikasana reto de ahitana fa miankina amin'ny isam-batan'olona mihitsy ny famonjena tsy miankina amina fiangonana izany tsy miankina amin'ny mpitondra fivavahana miankina amin'ny isam-batan'olona izany hoe ny fifandraisana mivantana amin'ny Jesosy Kristy ny fifandraisana mivantana amin'ny lanitra izany no mahatonga famonjena ho anao tsy mahavonjy ny anaram-piangonana tsy mahavonjy ny anaram-piangonana zay ijorotsika fa Jesosy no mahavonjy atsika koa dia ny fahadiova-toetra no hita miavaka amin'izany ilaina no mitarika ao amin'ny fahadiova-toetra kanefa kosa ny fiangonana no mitaiza ao amin'ny fahadiova-toetra ny fiangonana no mitaiza ao amin'ny fanarahana ny baikon'ny Kristy ny fiangonana no mitahiry anao amin'ny fanarahana ny fitsipika rehetra ka rehefa tsy ao anatin'ny fiangonana manaraka ny fitsipika tsy ao anatin'ny fitazan'ny fiangonana manaraka ny fahamarinana dia tsy mahazo famonjena ny isam-batan'olona tsy azo tsinitsiniavina zany ny fiangonana fa na ny fiangonana mitaiza ho amin'ny finoana
ny famonjena na ny fiangonana mitaiza hoe eto amin'ity zao tontolo izao ty fotsiny sy manome fahafinaretana tahaka ny tamin'ny androny marimaritra iraisana. Zao re teny fikasana ho atsika raha jerevana voalohany indrindra hitafy lamba fotsy izy ireo, zay teny fikasana voalohany, hitafy lamba fotsy hanana toetra vaovao, hanana fahadiovan-toetra, ary zany ny teny fikasana omen'Andriamanitra atsika eto amin'ity faritra ity dia azotsika eto amin'ny fokotany ataony miova ka dia alaza ato anatin'ny faritry Betafo, ato anatin'ny distrikany Betafo fa io fokotany navaratrena io dia mponina hafa mihitsy ny ao fa olona zay mitafy ny akanjo fotsy madio fitondran-tena ary tsara fiaina raha manaiky ny soratra masina isika, raha manaiky hovain'Andriamanitra isika, raha miompo-posy miompo-peo amin'ny fahadiovana isika, raha tena mitodika amin'ny fahamarinantsika ary vahoaka malala dia hiavaka ity fokotany misy atsika ity, hiavaka ity satria olona nomen'Andriamanitra teny fikasana dia hitafy ny akanjo madio. Ary na dia voadidin'ny faharatsiana eto tany azy tsika dia hitan'Andriamanitra ihany tsika sy ny fahadiovantsika tsy mandray anjara amin'ny faharatsiana. Ny lamba fotsy eto dia maneho fa navelan'Andriamanitra ny helokontsika, nodiovin'Andriamanitra tsika, nesoriny ny fahotantsika lasa, na dia mbola hadiny ray talohany zao azy ianao nanao fahotana mafaty rehefa manaiky sy milefitra eo anatrehan'Andriamanitra dia ho dioviny zany. Ary io koa izy taminy ino efa nesoriko ny helokao ary nampiakanjo akanjo fiaingona, nampiakanjoko akanjo fiaingona ianao amin'ny Zakaria 7:7 sy ny 5 zay tenin'Andriamanitra tamin'ny Zakaria zay dia mbola tiany tenenina amiko sy ho tenenina aminao androany, izay tsy nianina tapatapany tamin'ny fahamarinana dia andray an'izany amin'ny fiavian'i Kristy, hitafy akanjo fotsy, hitafy fahamarinana, tsy mionona fotsiny amin'ny teny zay eniny tany am-piangonana fa mandinika ny soratra masina, tsy mionona fotsiny amin'ny hoe mpivavaka isaky ny fotoana anankiray fa tena mivavaka ary mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Apokalipsy 7:9 zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasaina ny tafin'ongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Natsika amin'izao vanim-potoana izao raha lasaina bavy malala dia mbola azotsika atao ny manana antoka fa hanana fahadiovana, hanana fahatsarana ary hanana fifandraisana amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fahadiovantsika isika. Apokalipsy 7:9 ary nasainy tafin'ongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Aoka ny asa tsika dia aneo fahamarinana, itsika zay masina zay natokan'Andriamanitra ho azy, ny asa zay ataotsika dia hoseho fahamarinana hatrany. Apokalipsy 2:20 samby raha zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirana amin'ny vavahady ao an-tanàna. Raha lasa na vavy malala miantso anao Andriamanitra androany, miantso anao ny soratra masina androany mba tena hanadio ny tenanao, anantona an'Andriamanitra amin'ny fahafenony, hitady ny tena fahamarinana ka dia aneo ny toetra sy ny fitondran-tenantsika hifanaraka amin'ny soratra masina ho tena olona marina handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Teny fikasana faharoa men'Andriamanitra atsika dia izao, tsy hamono ny anarany amin'ny boky ny fiainana. Boky ny fiainana zay an'ny zanak'ondry, teny fikasana izany ataovy azo antoka zany amin'ity androany ity ry mpiaino malala fa ny anaranao sy ny anarako dia efa any amin'ny boky ny fiainana, any amin'ny fiainana mandrakizay. Hisy anaranao vonoina tsy eo amin'ny boky ny fiainana rehefa tsy misy fibebaha, tsy misy anarana mihitsy zany zay tsy any amin'ny boky ny fiainana, fa ny anaran'ny olona rehetra dia misoratra any. Fa zao zay olona tsy mibebaka dia hoe sorinao ny anarany. Ataovy azo antoka satria androany dia mbola any amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, ataovy azo antoka fa tsy ho vonoina amin'izany ny anaranao. Ary ahoana ny azahoanao antoka an'izany? Koa mibebaha ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo, hoy izy ny asan'ny apôstôly 7:7 mibebaha raha lasana bavy malala, mibebaha ray aman-dreniko malala, fa tsy ho vonon'Andriamanitra ny anaranao zay efa nisoratra any amin'ny boky ny fiainana. Ireo natoritory ny tsy lamidamoka atao amin'ny fahotana izay tsy nakahalaina intsony dia hiaisitra eo amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ireo zay mbola variana amin'ny faharatsiana, milomano amin'ny fiainana zao tontolo zao, maka ny fahafinaretan'ny nofo dia ho vonona amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ny mpandresy kosa dia manao ny fanandraman'ny apôstôly Paoly zay niambina mafy ka naniry mafy ny tenany mba tsy ho lavina eo amin'ny boky ny fiainana. Fa asiko mafy ny tenako mangana izy ny apôstôly Paoly, fa andreo na dia efa nitota amin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako amin'ny Korintana voalohany 7:7 Hebreo 4:12 miresaka an'izany teny izany. Rahalahiko sy anavavy ataovy azo antoka fa anisan'ny olona mahazo antoka ny amin'ny boky ny famonjena ianao ary tsy maty eo amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Asio mafy ny tenanao mangana, fantaro ny fiainanao ankehitriny sy zay ho avinao ary manaova ny fanandraman'ny apôstôly Paoly. Teny fikasana fahatelo, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjely aho, ozy i Jesosy Kristy. Hanaiky ny anarany, io no anisan'ny voninahitra lehibe atolotry Jesosy ny mpandresy noho ny fahamendrehan'i Jesosy
de ken'ny lanitra ny mpanota iray ho anisan'ny mpandovan'ny fiainana mandrakizay tsy ho tongatonga ho azy io fa zay zavatra zay zatra nanaiky an' jesosy teto tany any ka tsy menatra azy no hoekeny rehefa tonga any an-danitra zao ianao de mila manaiky an' jesosy tsy zay eritreretin'ny sainao marina ny marina tsy zay nahazatra anao no mety tsy zay fomba fanaonao hatram'izay no tena izy fa zay teniny jesosy aminao zay teniny soratra masina aminao tsy ahodikodiny tsy ampifandrofina amin'ny zavatra andavanandro zay no tena izy ka zay manao an'izany any no ekeny jesosy ny anarany ary am'izany nazovy no anaiky eo anatrehan'ny olona de ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko zay any an-danitra ozy jesosy raha Mateo 7:3-telopolo sy ny 3:telopolo tsy zay eritreretinao mety fa zay tena izy no anekeny jesosy kristy anao jery ny vanim-potoana ara-paminanina momba ny sardisy isika vanim-potoana ara-paminanina momba amin'ny sardisy ny vanim-potoana rehetra zay noferatsika dia karazana fotoana iangana ihany na le hoe repère hijerena ny toe-javatra ka ny vanim-potoana ny sardisy de nenga tamin'ny taona 7/10/900 daty zay nanamarika ny fanavaozana ara-pivavahana io ary ny fara tamin'ny taona 5/7/700 izay nisehon'ny famantarana lehibe ary isan'izay nanaitra indrindra tam'izany zay nambarany tamin'ny sardisy no momba ny fiavian'ny kristy io lay daty mampisy horohorontany mafy tao Lisbonne io taona 5/7/700 io lay manamarika ny filazana miezinezina ny vanim-potoana iavian'i jesosy ary niaraka tam'izay fotoana izay nisy n'lay horohorontany mafy tany Lisbonne nalaza indrindra naneran-tany na hafatesana olona amanalina inona moa ny toe-javatra anyseho izay nifandray tia tany tamin'ny afatra ho an'ny sardisy teo am'ireo elanelam-potoan'ireo inona no nitranga tamin'ity tantarany tany ity satria zay ny vanim-potoana izany de zava-nisy sy ny ainana teto am'ity zao tontolo izao ity na de tao aza reo zavatso nentin'ny Luther nentin'ny Calvin sy reo hafa ihany ko de niverina ilalana ihany ny mpanaradia azy reo ohatra vitsivitsy azo raisina am'izany reo pritsy ny ara-dalana tamin'ny Luther niverin-dalana tany amin'ny tsy fahamarinana nandray an-tanana ny fanavaozana izy ireo kanefa de niverina indray lay fampifangarona ny fiainam-pivavahana sy ny fitondram-panjakana nanjary niverina tany am'izay nialana izy fahadisoana izay nandalovan'ny eglizy tamin'ny andron'ny empereur Constantin no lasa no foazin'ny protestantisme nanjary nivelomana ilay fifandraisan-tendro ny fiainana ara-pivavahana sy fiainana ara-panjakana lay marimaritra iraisana na de efa nanao ny ainy-tsy ho zavatra ary Luther nitolona tam'izany ary nanaraka azy ireo printsy namany de niverina tany amin'ny faharesena indray izy reo hita te tsy teroa fa isaky ny fanjakana iray dia nahazahoana ny tarafana ny atao hoe kristianisme satria ny printsy na ny andre-mpanjaka no mamaritra zany ka dia tafiditra tao ny tombontsoa sy ny faneriterena ary ny tena loza azy de ny fampiasana ny fivavahana ho fitaovana zay ampandehanana ny lafiny ara-politika natao fitaovana ny lafiny ara-pivavahana manjary ampiasana ny lafiny ara-politika ho fampandrosoana ny maha olona ananana tombontsoa ara-nofo sy ananana tombontsoa ara-toerana tsy nijanona tam'izao koa moa ny katôlisisme mba hanoerana ny fanavaozana ara-pivavahana fa nanao ny atao hoe contre réforme izy arak' lefa nyresantsika tery aloha ka ho setrin'izany de lasa ny brioka nanome lanja ny saina ho ambony noho ny fihetseha-po sy ny zotom-po ny mpitarika fanavaozam-pivavahana ka very fotoana tamin'ny adihevitra tsy mitondra amin'ny fahamarinana lasa ny adihevitra ny betsaka tsy ny fahamarinana ny voizina fa ny fomba zay anehoan-kevitra handresy lahatra ny maro zay lasa ny amin'ny fomba tsy tena izy mipitra daholo reo firainkevitra nandritrina zay nindraindraina naseo ny maha olona ny fitiavatany razana ny atao hoe nationalisme ny fivelarany maha olombelona ny humanisme zany nanjary ny songadina ny siniseho ta théorie nitranga ny adihevitra nafana teo amin'ny Calvin sy ry Sébastien Castalion mikasika ny fahafahana sy ny feon'ny fieritreretana tao koa reo antokony Jorte sy Theroux niaron'ny fotom-pampianarana zay samy nahaliana azy reo avy nanjary ny adihevitra sy ny fampisehoana ny maizy ny tena no niseho tao ohatra ny Batista izay nitoriny amin'ny fanavaozana batisa atsopoka izay tokony tsy verenana tao koa ny Kakers sy ny fietsehana Mongrave nitory izy reo fa tokony hitodiana indray zao ny firahalahiana sy ny fahatsoram-piainana amin'ny alalan'ny fanahy masina nitranga am'izay reny fanavaozam-pivavahana isan-karazany reny niseho ireo mpitondra fivavahana maro izay
namerina amin'ny olona amin'ny lafiny tena izy. Roger William sy ny mpiara-dia taminy de nitory sy nampianatra ny amin'ny tokony tsara ny fitondrana ara-panjakana sy ny fitondrana ara-pivavahana. Tsy afangaro zany, saika nanohitra ny fampianarana platonicien momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy avokoa ny teolojiany ny taonjato fahafito amby folo. Nitoerina ireo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fietsehana metodiste de niary ny fisian'ny didy folo, ary ny adventiste amin'ny tanàna andro fahafito nanasongadina ny andro fitsarana de ny andro sabata andro fahafito izany. Niseho ireo fanavaozam-pivavahana ireo tamin'ny andro ny sardisy. Izany nampiavaka ny sardisy. Samy nanana ny mpiara-dia aminy ny fampianaran'ny Lutera sy ny an'ny Calvin. Lasa nanjary nanana credo na dogmatika ny luteriana, ny zarazara nanerana ny Europa nitady zava-baovao mandrakariva ny fampianaran'ny Calvin. Misy fivoarana tsikelikely zany tao Europa voany de nisan'ireo kristianina nandalo fifoaza. Tao Frantsa nisan'ny Huguenots, tao Angleterre ny Puritain, tamin'ny alalan'ireny nisy ny presbytérien sy ny congrégationaliste ary ny batiste. Mitsanga zany toe-javatra rehetra izany ao anatin'ny fanavaozam-pivavahana, nampiroborobo ny fitiavana ampiasan'ny saina sy ny fanavaozana ara-pivavahana, kanefa de nibrioka izany. Ao ireo olon'ny saina na ny intellectuel izay nanjary nandany fitsanganana amin'ny maty, nandany fiavian'ny Kristy fanondroany, rehefa tsy voazava ny saina ny hevitra de nilavina. Ny fangaro tao zany toe-javatra rehetra zany, zany fomba zany de mitondra fahamaizana, na de nantsoina tamin'ny fiteny hafahafa aza hoe taonjato na ny taonjaton'ny fahazavana. Tsy nifikitra tamin'ny fiainana ara-panahy ny fiangonana, fa niverina tamin'ny fiainana teo aloha de nantsoina ho amin'ny fibebahana azy. Tao ihany koa ilay mpanorona ny atao hoe Quakers de George Fox tamin'ny taona 1624 ka hatramin'ny 1691, efatra amby roapolo sy eninjato sy arivo ka hatramin'ny raika amby sivifolo sy eninjato sy arivo, izay nitoriny amin'ny tokony hananana fiainana tsotra na amin'ny fitafy na amin'inona na amin'inona. Nanampy ny olona maro ilay Batista John Bunyan tamin'ny taona valo amby roapolo sy eninjato sy arivo hatramin'ny valo amby valopolo sy eninjato sy arivo, tamin'ny famoahany an'ilay boky malaza manao hoe ny dian'ny mpivahiny. Be de be ny zavatra nitranga taty amin'ny vanim-potoana ny fanavaozam-pivavahana. Hevitra hafa kely kosa ny an'ny Philippe Jacob tamin'ny taona 5telopolo sy eninjato sy arivo hatramin'ny taona 5 sy fitonjato sy arivo, izay loharan'ny pietisme, raha nanetsika kristianina maro mba hanao tarika madinidinika iara-mivavaka sy iara-mandinika ny soratra masina. Nanao toy izany koa ry Frank tao Allemagne. Ambaran'ny apokalypsy fa nisy tamin'izy ireny tsy mba nandoto ny fitafiny, ary anisan'ireo tsy nandoto ny fitafiny ry Luther, ry Calvin, ry Zwingli ary Knox. Raha ny mikasika ny taonjato fahaenina amby folo ny resana, de ireo olona karazana fanavaozam-pivavahana ireo dia nanao ny aintso zavatra nitarika ao amin'ny fibebahana. Tamin'ny taonjato fahafito amby folo de atao ireo luterianina nanome aina indray ny fiainam-pivavahana, toandry Paul Gerard tamin'ny taona 1607 1676, izay nanoratra hira-pivavahana maro. Georges Froederk tamin'ny taona 1685 à 1759, izay namorona mozika mikasika ny Messie, ary Johann Sebastian Bach tamin'ny taona 5 sy eninjato sy arivo sy ny 5 sy fitonjato sy arivo, izay nampanakarena ny tandrefana ny amin'ny fanompo-pivavahana. Johann Bangeo tamin'ny taona 7 sy eninjato sy arivo hatramin'ny 5 sy fitonjato sy arivo, izay namofovofo ny testamenta vaovao. Ny fandimby, ny fanosoka ireo mpitondra fivavahana, ireo olo malaza amin'ny amin'ny fiverenana amin'ny finoana, izay tokony ho alaitsika tahaka ary ho alantsika dian'izy ireny. Na nisy aza ireo verin-dalana, na nisy aza ireo izay niverina tamin'ny tsy fahombiazana, ireo olona ireo kosa de ny roso hatrany ary mitaona atsika ho amin'ny fahombiazana. Voasariky ny pietisme ny comité Nicolaus Saint-Zentfort ny fitonjato sy arivo ka hatramin'ny 10 sy fitonjato sy arivo, ka namatsy an'ilay tarika antsoina hoe Ralamorava, no sady nanome an'ilay tanànany antsoina hoe Hernut ho fonenan'izy ireo. Ifandray amin'ny fampianarana luteriana io tarika io, ary nandefa olona nanao asan'ny missionnaire tamin'ny toerana anisan'ny mafy indrindra tao amin'ny Artika Afrika Atsimo. Voalazan'ny tantara fa gaga Wesley ilay mpanorona ny méthodisme, raha nahita ny fiainan'ireto rahalahy Moravy ireto, izay fiainan'ny fanjakan'ny fiadanam-po manoloanan'ny zava-manahira. Raha nanao asa missionnaire tany Amerika izy, de naniry ny handalina azy ireto
ary raha nanatrika ny fotoam-pivavahan'ny anglikana izy tamin'ny 727 raha lasana bavy malala dia nandrevaky teny mikasika ny famoaboasana ny epistily ho an'ny romanina izay nataony Lutera ary nisy zavatra nitranga tao am-pony Wesley tsinony zany fa ny fanindrina amiredareda mihitsy hanao zava-dehibe ho an'Andriamanitra dia tsy nahagaga raha nanana an'izany koa moravy nanana an'izany izy satria tsapany mihitsy zany hoe firetam-po ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra izany Wycliffe, Luther, Knox, Newton, Wesley zany mpitondra fivavahana rehetra izany dia nifandimby amin'ny fomba rehetra mba hanatsarana ny fiainana ara-panahin'ny olona mba hanana ny fijoroana amin'ny tena fahamarinana ary tsy tonga ho azy reny olo-masina ireny raha lasana bavy malala fa nasian'Andriamanitra mba hahatonga atsika ho tena ho tonga any amin'ny fahatanterahany fahafantarana ny soratra masina ka manodidina ny taona 700 dia nisy andry Walnes Jean Hus ary Jean Hus dia nitaona ao amin'ny baiboly i Lutera kosa nitarika ao amin'ny fankatoavana i Calvin nitondra ho any amin'ny fahasoavana ny Anabatista nitondra ho amin'ny hoe fitombona ilaina ny fitombona amin'ny fanarahana ny soratra masina Wesley nanazavany amin'ny tena batista ara-tsoratra masina ary i William Miller nitondra ho any amin'ny hoe fiavian'ny Kristy fanondroany manomana atsika ho amin'ny fiavian'ny Kristy fanondroany ireo mpitondra fivavahana rehetra nifandimby ireo dia nisy zavatra nisy fahamarinana tsy kelikely niandalana izay noentiny izay tsy misy azo alatsaka na iray azy fa tsy maintsy iaina ny vanim-potoana ny fiangonana ankehitriny ny fietsehana ara-pivavahana anarivony maro ny misy any Amerika ary melipatrana maneran-tany zany fietsehana ara-pivavahana zany raha lasana bavy malala azo lazaina eto am-pamaranana azy fa ny farana tamin'ny taona 577 ny vanim-potoana ny Sardisy ara-paminaniny ny antony moa dia io no daty ny santatra ny fahatanteran'ireo famantarana lehibe mifanesesy voalaza amin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:7